tsy faly amin'ity olona ity ny olona mpikirakira ny tambazotserasera Facebook noho ity en direct zay nataony ity. Raha mijery ankaiky ny en direct zay nataony, ohatrany tsy mahita hoe inona ny olana, inona ny problème tsy atiavan'olo azy tamin'ity en direct ty. Ndao vaobasantsika raha inona mariny tena zavanisy. Lily Gervais lavalava député ny Facebook, zay no anarana tao anatin'ny tambazotserasera. Izy dia tovolahy mpiondana laharana 17, mpiondana loko mavo. Raha lazaina fomba hafa dia anisan'ny mpanohana nisy teny tamin'ny propagande zay lasa teo izy. Ary tantaratra fa tsy vadika na oviana ity Lily Gervais lavalava député ny Facebook ity. Tampotampoka teo rehefa lany filohan'ny Repoblika i Andry Nirina Rajoelina, iny fa ny jump train ity tovolahy Gervais lavalava député ny Facebook ity. Eto amin'izay isika tezitra taminy daholo ny mpikirakira ny tambazotserasera. Misy ny tsy tianao resaka maro fa tonga dia nanompa niatra tamin'ity tovolahy ity ny atezeram-bahoaka. Misy ny nasa milaza hoe enao mihitsy no tanora voalohan'ny hipokrity teto Madagasikara, tsy mena mivadika mpamadika palitao, tsy tia tanindrazana ny enao fa fitiavana vola sy fitiavana laza. Ao kosa ny milaza fa fitiavam-bola no lehibe indrindra. Ao kosa ny laza fa enao mihitsy no afaka mamintina ny tantaran'i Madagasikara fa hoe mandroso, miroso makany amin'ny maloton'olombelona izay tsy ho tonointsika eto ny zavatra nosoratany. Misy koa ny milaza fa ny olona ohatranao io ny olona nateraka isolelaka mandrakizay, efa nateraka ho ivarom-panahy noho ny fitiavam-bola be loatra. Fa nahoana loatra no niarany atezeram-bahoaka mpikirakira ny tambazotserasera ity Lily Gervais lavalava ity. Ndao averintsika jerena ny hafanam-pony ity Lily Gervais lavalava ity tamin'ny fotoana nanohanany any sy teny Randrena Soloniaiko tamin'ny propagande. Fantatry ny fahoritsika eto amin'ny tany sava, hitako ny fijalitsika eto Voimar. Ny zavatra tena nanamarika azy tato anatin'ny tambazotserasera, ny voalohany dia ny ity publication zay nataony ity. Nanao fianianana tato anatin'ny tambazotserasera izy hoe raha ohatra ka tsy lany ho filoham-pirenena izy teny Randrena Soloniaiko dia ho tapahany ny filahiny. Amin'ny mahampanao atsika anazy no nanaovany izany resaka izany, ary amin'ny mahampanohana ny sy teny Randrena Soloniaiko ihany koa no nanaovana izany. Iara-malala fa tsy lany filoham-pirenena izy teny Randrena Soloniaiko. Amin'izao fotoana resantsika izao, tapaka ve ny filahiny ity Lily Gervais lavalava ity sa mbola tsy tapaka? Mazava ho azy fa tsy notapahany ary notsoahany ny fianianana izay nataony. Tena leo sady reraka amin'ity fitenitenena raha hoana député Facebook le badoda mbola tsy tapaka ihany ve oviana atao le famoragna député Facebook oviana tapahana le badoda député Facebook aleko rangahy démission tsy solom-bavambahoaka ny Facebook intsony ny tenako raha ohatra ka tsy mety mangina nareo meran'ny commentaire ny Facebook am'izay nareo tsisy mpisolo vava ato ary tena démission efa saika ho tapako ne ile izy efa saika ho tapako
ilay Badouda Mashirkeliko. Ity horonan-tsary ity manaporofo ny hafanampony ity Lily Gervais lavalava ity tamin'ny fanohanana ny siteny. Nahitana azy daholo ny fitetezam-paritra izay nataon'ny siteny Andrianasoloniaiko. Tsara mariana eto fa izy no anisany animateur tena mahafatrapo indrindra tamin'izany fotoana izany. Ity video ity ihany koa no nanamarika azy tatao anatin'ny tambazotra Tsirasira. Nilaza izy fa zandry ny siteny Andrianasoloniaiko. Nilaza ihany koa izy fa tena reraka amin'ny fandehanana avion, reraka amin'ny fandehanana hélicoptère, reraka fandehanana jet privé. Eny zany rehetra zany dia nentiny ampiomehezana ireo olona ato anatin'ny tambazotra Tsirasira. Tonga eto Majengama député Facebook zandry ny siteny Andrianasoloniaiko. Niany mafotoagna antsika eto Majenga mety gaga anareo nagnima député Facebook tatato tsy hita tagnatin'ny hélicoptère, tsy nandeha avion avaly dia tsotsa fo reraka za mandeha avion, kado za mandeha avion ndraiky hélicoptère, mba nandeha par terre ely za nandeha aty Majenga fa zandry ny siteny zegny tsy maintsy miandagna avion fo. Ito amin'izay ary ny live nahatezitra ny vahoaka mpikirakira ny tambazotra Tsirasira. Tonga niatrika ny fianianany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izy ary nahazo invitation ihany koa. Fa mbola tsy nanafitohina ny mpikirakira Facebook izany. Fa ny tena nahatezitra ny olona dia zao. Ny filazany hoe rehefa nandinika tsara izy amin'ny mahatanora tia tanindrazana azy dia tsy nahita afa-tsy Andry Nirina Rajoelina no ampandrosan'i Madagasikara. Ary no amafisiny tamin'ny publication roa misesy tatao anatin'ny tambazotra Tsirasira izany hoe tanora tia tanindrazana izy. Mazava ho azy fa tsy faly amin'ity Lily Gervais lavalava député ny Facebook ity ny olona. Ireto ara ny nanamarika ny andirect izay nataony. Nandihy niaraka tamin'ireo namana maro samihafa tao amin'ny kianjabeny Mahamasina izy ireo. Niona tamin'ny mpanakanto maro samihafa ihany koa izy toy ny mpanakanto Daddy Love, anisan'ny mpanohana ny Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny 2024 ka hatramin'izao fotoana iresantsika izao, ary izy ihany koa anisany nahatonga ny Andry Rajoelina tafapetraka amin'ny fitondrana izao. Ayo Daddy! Yes, I. Miss 1000 personnes, message kwa Daddy. Numero piri! Liga Paioli, numero piri! Mitodika amin'ny mpikirakira ny tambazotra Tsirasira isika. Aza mbola mora tafitohina aloha, araho tsara ny tantara. Fa ity Lily Gervais lavalava député ny Facebook ity dia tsy olona mpanao politika ary tsy manana andraikitra ao amin'ny fitondrana mazava ho azy, fa animateur, mpanao atsikana na koa mpampiome olona atao anatin'ny tambazotra Tsirasira izy amin'ny alalan'ireo resaka tsy matotra atao anatin'ny tambazotra Tsirasira. Ohatra resitsika amin'izany dia izao ity horonan-tsary izay nataony tany amin'ny 2024. Monsieur le président Andry Rajoelina, zay boka Diego zay zany ka Diego miarabanao marita toerana engane mba ho tsatataona itondra io. Tsara marina eto fa ny fanohanany Andry Nirina Rajoelina no nataony fitaovana nampiome olona tamin'izany 2024 izany. Toy izao ny resaka nataony. Nanao fangatahana tamin'ny anaran'ireo zanaky Antsiranana na koa zanaky Diego Ceres i Lily Gervais lavalava. Toy izao ny afatra nampitainy tamin'ny filohan'ny Repoblika izay voalany tamin'ny 2024 dia i Andry Nirina Rajoelina. Nangataka izy mba hampidinana ny vidin'ny labiera. Tsy misy rarahiny na miakatra ohatrinona ny vidim-bary, na tsy vita ny lalana, na koa tsy misy fotodrafitrasa ao Diego, na koa iny faritra iny Antsiranana iny, fa ny azy dia manao fangatahana ho an'ny vahoaka ny Antsiranana mba hampidinana ny vidin'ny labiera.
zay ny fangatahana nalefany tamin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina ary zay zavatra izay no nimehezan'olona tato anatin'ny tambazotra serasera ary zay ihany koa no nahafantaran'olona azy tato anatin'ity Facebook ity. Mbala hanofolanay la biara fojotso zay tsy mila raha maro la biara ajotso zay zay fangatagna tsy zay mivolagna am'Jocelyne mety magnitsy izy donc volagna zo aminao tsy hainay karakory fa zay zala fangatagna monsieur le président la biara ajotso mety ntsel fa lafo loatra vary apamingeya ragnambili bevamara zamboary ny teny ihany koa izy fa Andry Nirina Rajoelina mbola izy ihany no lany amin'ny fifidianana manaraka io ary tena lany tokoa izy tamin'ity 2023 ity. Zany hoe zany rehetra zany dia noentiny nampime olona tato anatin'ny tambazotra serasera ary ity video ity anisany nahatonga azy ho be mpanaraka amin'izao fotoana resantsika izao. Misy eo amin'ny 400,000 mahery ny olona manaraka azy ato anatin'ny tambazotra serasera noho ny resaka tsy matotra ataony anatin'ny tambazotra serasera mahaliana olona ary mampiome ny olona. Ety amin'ny farany nefa dia zao tsara ihany mametraka fanontaniana hoe manao politika ve leader ve lavalava député-ny Facebook sa tsy? Misy fiantraikany amin'ny fiainana politika ve ny fihetsika ara-politika zay ataony ato anatin'ny tambazotra serasera? Taoko ngamba tsy ho valitsika izany fa anjarany tsirairay mamaly azy araka ireny famakafakana rehetra ireny. Zay ny vidéo tsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.